fadika taranjatolona isika raha nitondra fanazavana mahakasika ny olana misy eo anivon'ny ligina Lamanga izany filohan'ny ligy izany tamin'ny heriny anio dia androany kosa mitondra fanazavana mahakasika indrindra izay ny filohan'ny fédération malagasy ny taranja tolona izay nanambara moa fa dia mandeha araka ny tokony ho izy izany tolona izany eto Analamanga fa tsy arakaraka ny filazan'ny sasany azy. Lamina tanteraka ny eto anivon'ny taranjatolona amin'ny ankapobeny mihitsy no milamina fa ny ankoatran'izay dia savorivory zay hoe mety hoe tiana ho aseho tiana ho anakorontanana fotsiny fa sisy zavatra mikorotana mihitsy eto anivon'ny taranjatolona amin'ny ankapobeny. Ny zavatra misy fotsiny angamba no zavaiko tsotsotra dia ny hoe ny filohan'ny ligy Analamanga teo aloha izay nahanton'ny assemblée générale no mikasa hiverina amin'ny activité fataoko hoe angamba roa taona lasaka kely aty aoriana taonilan'izay sy nisy manifester mihitsy ny zavatra ambarako fotsiny dia tsotra hoe ny assemblée générale ihany no manapa-kevitra farany amin'izany zavatra rehetrarehetra zany satria ny assemblée générale no nampiady azy dia ny assemblée générale ihany koa no mamerina azy raha ohatra ka mangataka izy ny ampidirana ny kany ao anatin'ny ordre du jour ny assemblée générale. Zay alohan'ny ray faharoan'izay tao anatin'izay fotoana fohy lavalava kely zay dia efa nipetraka ihany koa ny section, misy section anankiroa eto Analamanga tafiditra ao anatin'ireo section reo avokoa ny club rehetrarehetra. Dikan'izany misy aloha ny championnat section vao tokony hisy ny championnat ligue zay aloha anankiray tokony hazava tsara fa nazanaty zany tsy victime mihitsy ny lutteur sy ny lutteuse tao anatin'izay fotoana izay satria niraisin'ny fédération natanana foana ny fitantanana tamin'ny alalan'ny fananana open izay nahafahan'ny mpikatroka Analamanga rehetrarehetra mandray anjara amin'ny mbaratonga rehetrarehetra zay mbaratonga mpifanana rehetrarehetra zany izay zany no azo ambara farany dia milaza fa attestation de fonds mitony manana certificat de conformité izy attestation de fonction no any ampelantanany eto dia tehiteny ihany dia hoe any hoe misy fanabeazany ary isika atao anatin'ny taranjatolona miezaky ny manara-dalàna tanteraka miezaka hoe ka ny attestation de fonction dia zavatra ny délivren'ny direction sport à titre provisoire mandra-pahafenony taratasy atota taratasy zay ilain'ny ministera fenona zany ka tsy nahafenony atota taratasy io misy zany ny ity ramose ty hatramin'izay tao anatin'ny efatra taona attestation de fonction zany dia mba ahafahany mi-exercer les fonctions provisoire aloha mandra-piandry an'ity dia rehefa feno reto dossier ilain'ny ministera amin'reto mahazo certificat de conformité izy ary zay no anisan'ny sy nahafahany niatrika ny assemblée générale tamin'ny farany satria sy certificat de conformité conformité ohatran'ny ligue paritra rehetrarehetra ny raha ohatra kosa ny fandaram-potoana ro an'ny fédération amin'izao tao hoe telo volana farany zao ty taona ty manahoana na ito toerana na anyvilany fandaram-potoana aloha dia amin'ny faharoambiroapolo ny ty volana ity ka hatramin'ny voalohan'ny volana novambra dia hiatrika ny stage confedges ny eto anivon'ny taranjatolona stage confedges zay totosaina eto amintsika io amin'ny titondrainy toraka ty tamin'ny heritaona moa tany amin'ny nosy Maurice pasivina ihany zay manana mpikatroka eo amin'ny 9 tsika ao anatin'io ary miompana kokoa amin'ny coach sy ny encadreur technique zany no anisan'ny ciblen'ny confedges sy ny fédération internationale mitindray mitoraka ty satria mieritreritra zareo fa tokony ho mena traikefa recyclage sy remise à niveau tsaratsara kokoa zany eo anivon'ny coaching sy ny resaka encadrement technique dia zay zany aloha no antony hoe miompana koa amin'izay ka anisan'ny voalohany andray anjara amin'ny confedges amin'ity andiany manaraky ty ry zareo avy atsy amin'ny nosy Comore zay arahabaina sahady ho tonga ihany koa la réunion Maurice zay manasolo tena dimidimy avy zay zany ny lakaiky indrindra ny akoatran'izay dia ny misy grand tournoi zay hoe antsointsika hoe tournoi de l'Océan Indien 12e édition zay karakaraina sy amin'ny nosy la réunion amin'ny fahafolo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana décembre aty
eritreritry ny andrainjara amin'io sika fa mbola eo karakaraha sy ampikaroana no ety manana